Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Araka ny teny nomeny filohan'ny République natomboka omaly ny asa fanarenana ny lalam-pirenena RN5A Ambilobe Vohimar. Lalana izay efa nampanantenain'ireo mpitondra ny fandiby antaonany maro izay ankehitriny tsy nofitsony izany. Nandratrarany Bianco Tambazotra mpanao kolikoly ao amin'ny SIM, olona 12 no voaroroy amin'izany ary isan'izany chef SIM. Maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana ny filohan'ny anteny mera ao atsinanan'i Libia fa mbola anohy ny fanafiana ao Tripoli ny tafiky Maréchal Khalifa Haftar. Hatreto maheriny 120 ireo maty nandritra ny fifandonana. Ny adidirindreo avy hatrany. Ankafaliana ilay tompoko lasa tompo vafany tsy dianay tokantrano amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia araka ny teny nomen'ny filohan'ny République natomboka omaly ny asa fanarenana lalam-pirenena RN5A Ambilobe Vohimar. Lalana izay efa nampanantenain'ireo mpitondra ny fandiby ataonany maro teto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny tsy nofitsony izany. Iona saina. Araka ny fanotanterana aminao teto amin'ny fampalalam-baovao, tontosa omaly ny fanombohana ny asa fanarenana ny lalam-pirenena RN5A Ambilobe Vohimar. Ity lalana ity izay fanohitra iray ahafahana mamoaka ireo vokatra amin'ny faritra Sava izay ahafantarana ny Madagasikara manerana izao tontolo izao. Efa nilaza taminareo ombieny fa ny fanavotana sy ny siny fampandrosoana any firenena noa lahara-pameana amiko. Ary izay rehetra lazaitsika dia tsy maintsy ho tanterahantsika. Marina sa tsy marina? Tamin'ny fampelezan-kevitra dia niteny aminareo hoe ho ataontsika lahara-pameana ary ho jerevako ny fomba rehetra anaovana n'ity lalana mampitohy an'Ambilobe sy Vohimar ity. Tsy ny andrasako amin'ny ambolana, tsy ny andrasantsika matonana, fa misy matsy niteny taminareo tokoa hoe bay godra nefa mbola eto foana godra hatramin'izao. Na ray metatra na roa metatra aza tsy vita, fa ny antsika kosa dia miteny aminareo fa izany indrindra no atongavako eto anoloananareo anio, satria fanamby efa nataoko ny anamboarana aingana ity lalam-pirenena fahadimy na ny RN5A ity izay mampitohy an'Ambilobe sy Vohimar ary mampiray any faritra Sava sy ny faritra Diana, izay faritra anisan'ny manandanja lehibe amin'ny lafiny famokarana ara-pambolena sy fiompiana ary ny arena kibon'ny tany. Hitondra fandrosoana mivaingana sy fivoarana aingana ho an'ny toe-karena an'ity faritra ity ny fanomboarana an'izany lalan'izany. Koa anio isika dia anomboka ny asa fanamboarana ity lalam-pirenena fahadimy ity izay mirefy 500 kilometatra. Izay ho ataontsika goudron fa tsy atao lalan-tany. Izay isosa dia isosa ary ho tsara ny lalana. Nanatrika ity fotoana ity ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta notarin'ny Prime Ministre Antsay Christian. Ankehitriny tsy nofitsony fa ho vita ny asa hoy ny filohan'ny République. Atombotsika anio ny asa ny fanamboarana. Maro no nilaza fanamboatra azy ity kanefa mijoro eto androany. Eto ihany koa ny Prime Ministre izay avy aty amin'ity faritra ity ary lalovany ity lalana ity mihitsy azy
ny tanàna zay niavin'ny prime ministre dia ao abetsika izany. Ny tiako lazaina aminareo dia zao, tsy nakatia izahay. Raha tsy efa hitanay hoe ahoana ny famatsim-bola, ho vito sa tsy ho vito, tiako lazaina aminareo, izahay tsy mavandy. Fa izay zavatra lazainay dia ho tanterahanay ary velorano nataonay aminareo aty Ambilobe, fa tsy maintsy ho vita ary atomboka io lalana io. Nandritra ny kabary fanamboana ny asa fanarenana ny lalana RN5A Ambilobe Vohimar, nilaza ny filoha fa hiteraka tombotsoa maro ho an'ny mponina eto amin'ny faritra Sava sy Diana ny fahavitan'izao lalana izao. Vava asa avy hatrany fa tsy kobakambava toa nataon'ireo mpitondra ny fandimby no apetraky ny fitondrana ankehitriny. Fanandritra ny dia tany Ambilobe nanambara ihany koa ny filohan'ny Repoblika fa hitsinjo manokana ireo vehivavy isin'ny orinasa osokafana ahafahana manome asa ireo tanora. Validi io ny nasainatra. Nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana ankehitriny taorian'ireo fitarainana maro voaray avy amin'ireo pasy malagasy miasa any ivelany, indrindra ny tany Koet. Nampodiana izy ireo ary nahazo toana avy amin'ny fitondram-panjakana. Vokatry ny tsy fampiny asa avy eto an-toerana no nahatonga ireny raha nambaran'ny filohan'ny Repoblika. Manomboka izao andray ny andraiky ny fitondram-panjakana tarihiny. Ary tsipika matetika anareo hitondra orinasa eto koa mba hamezana asa ho an'ny tanora izay tsy hanasa tokolasy tokovavy. Eto dia laza aminareo tena narary ny foko satria rehefa niantso votsy ireo vehivavy maro be miasa tany Koety. Be dia be ny vehivavy avy aty Ambilobe, indrindra any amin'ny commune kelikely madinika rehetrarehetrany. Zay nandeha niasa tany. Betsaka izy ireo no tsy nanana taratasy na mpijaly iny ny mpampiasa azy. Afatra no ataoko aminareo lazao ny fianakaviana. Tsy mba andefa olona hoany ivelany tsony fa eto dia anampy manokana amin'ny fikambanam-behivavy. Zay anao formation ho an'ny vehivavy mba ahafahan'ny vehivavy mihoatra amin'ny fiainana. Ary amin'ny famatsim-bola manomboka amin'ny 15 May ho avy zao ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zay te hihoatra amin'ny fiainana, zay te hamboly, zay te hiompy, zay te hanao satanana, na zay te hanao varotra, na zay te hihoatra amin'ny fiainana mba tsy hirona amin'ny fivarotantena na hirona any amin'ny zavatra hafa fa mba ahafahana mamena asa mavelon-tena ianareo vehivavy asa fa tsy kabary ho hiatrany ny filohan'ny Repoblika. Ho jerena akaiky ny tanora ho amafisana ny fanofanana sy ny fampianarana ireo ankizy sy tanora mba hanana ny maizy azy ho reharehan'ny fianakaviana sy ny firenena. Fa manoloana n'ilay afatra nivoaka tamin'ny Facebook ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ka niteraka resabe tao amin'ny tambazotra tserasera dia namoaka fanambarana ny ministera ho fanehoana fialan-tsiny ho an'ireo izay mety ho voatohitoina. Raharsona ihany. Niteraka resabe teny amin'ny tambazotra tserasera ny afatra nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny faran'ny herinandro ity. Manoloana izany indrindra dia namoaka fanambarana ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena maneho fialan-tsiny amin'ireo mety ho voantohintohana vokatr'izany afatra izany ary manambara fa nandray andraikitra sy fepetra mifandraika amin'ny toy izao fanehoana tsy nahazoana fankatoavana avy amin'ny tompon'andraikitra izay tokony eo anivon'ity ministera ity. Maneho ihany koa ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena araka ity fanambarana ity hatrany fa noho ireo ezaka efa natomboka ho fanabeazan'olombalon'ny tanora malagasy amin'ny lafiny rehetra ary maniry ny tsy hiverenan'ny ranga toy izao intsony. Fanatratrara ny Bianco tambazotra mpanao kolokolo ao amin'ny simana ny centre de matriculateur de Madagascar ety Ambohida. Olona 12 ny voaroroy amin'izany ary isan'izany chef sim. Raharsona iandratra. Vokatry ny fitarainana nataon'olo tsy fantatra tamin'ny volana martsa lasa teo teny amin'ny Brao Bianco amin'ny fisihana trangana kolokolo eo anivon'ny sim na ny centre de matriculateur de Madagascar etsy Ambohidatananarivo dia nanokatra fanadihadiana amin'ny Bianco araka ny fanambarana navoaka amin'ny Bianco. Olona misy 12 ny voaroroy nanaovana fanadihadiana tamin'izany trangana tambanjotra fanaovana kolokolo izany tao amin'ny sim Ambohidatananarivo ka isan'izany ny chef sim Ambohida. Manambo minahitra amin'ny foloalinday iray miasa amin'ny kapisaty sy ny vadiny ary mpiasa misy 12
ao amin'ity sambatra raha-mpanjakana ity izay veriny Bianco mpikambana ao anatin'ity tambanjotra na fanaovana kolikoly ity. Vokatry ny fanadihadiana lalana tao amin'ny Bianco izay natolotra ny fitsarana dia olona 3 no hiditra ponja vojomaika tamin'ny sabotsy 17 aprily lasa teo ary mbola aray maso ny fitsarana na sous contrôle judiciaire kosa ny chef Simambouda sy mpitambolo iray ao amin'ny Simambouda sy ireo voaroaroy hafa. Nambaran'ity fanambaran'ity hatrany fa maro ireo fitaranana voarain'ny Bianco momba ny fisiana kolikoly ao amin'ny Simambouda ity efa mbolana maro izay ka tsy tapitra hatreo akory ny fanadihadiana lalina ataony ao amin'ity sampana raha-mpanjakana ao am-Bouda ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orin'izay natatsika mahakasika ny olany FJKM lazaina. Eo ihany koa ny salon du chocolat tetsy Anosy. Rehefa avy eo ary. Je suis en poudre à notre sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka, j'aime souka samba samba cha. Bonjour, bonjour, Nariwe. Bonjour, bonjour, Marukaraz nagu amnas, salamata zamel amnas. Je suis Kadiabe. Bonjour. Ravaka no anarako, nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely. Nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia nifanotsy tamin'ny M-vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola, n'aiza n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny M-vola, afaka mindram-bola io koa. Ka tanteraka ny nofinofiko. Mille avance, M-vous l'avance. M-vous l'avance, io hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-voula, tsotra, aingana, azo antoka. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matishiao. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo. Na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alady alina ety tsy izany fa pasteur Raharolahy Ertina izay pasteur ny FJKM Katanandriana Fezoro miarabana tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Koly TV amin'ity alina ity fantaniana petrako aminao voalohany akaiky zao ty fa ho ikadona ny fankalazana ny andron'ny Pasika afaka herinandro ty ikadona izany misy ve ny etsika manokana karakarainareo avy amin'ny fiangonana FJKM Katanandriana Fezoro. Voalohantena dia miarabantsika rehetra ataon'ny haino amanjery Kolo TV. Misy tokoa ny hetsika izay karakaraina eo anivon'ny fiangonana FJKM Katanandriana Fezoro mahakasika ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny andro malaza ny Pasika amin'ny 20 avrily amin'ity taona ity. Ahoana ary ny hoe inona taona ny zavatra hoe ataonareo amin'izay hetsika manokana amin'izay fankalazana izay? Amin'ny andro malaza ny fiangonana azy moa dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra iombonana amin'ny mpianakavin'ny finoana rehetra. Io fotoan-dehibe io ihany koa no hanaovana ny hetsika voka-dehibe voalohany eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana anatanterahana ny adidy ivelany sy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny fiainam-piangonana. Dia ahoana kosa ny hoe fandaharam-potoana amin'ny andro malaza? Arak'izay mahandro malaza azy izay
dia amin'ny sivora sasany ny fanombohan'ny fanompoam-pivavahana misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo faranana amin'ny voga dehibe lavantom-bokatra sy ny fiarah-misakafo iombonany rehetra misy fandraisana anjara kely ho marika izany fiombonana izany. Ary ahoana kosa no mahakasika ny hoe ny fandehanana satria misy fiara iombonana ve? Ny fiara iombonana dia misy araisina eo Akatondratombo amin'ny 7 maraina 9 ariary ny sarandalana mandroso sy miverina. Ary amarana antsika anazy afaka rehefa ny pastera ve ny fanentanana ho an'eo ireo mpino? Manentana antsika mpianakavy ny finoana zanaky ny FJKM Akatonandriana Fehizoro Tsakanavaka indrindra manainga antsika vatona sonotry ny tany avy amin'izany FJKM Akatonandriana Fehizoro izany mba hijery maso ny asa fantarana ny Fiangonan'Andriamanitra izay tsangam-bato ny 570 taonan'ny fiangonana ary mba hazotsika manompo an'Andriamanitra ao anatin'izany tranon'Andriamanitra hitarina izany. Koa manainga antsika rehetra mba ho tonga maro amin'izany andro malaza ny Paska izany. Ankasitrahany ianao pastera tonga ny vahiny teto amin'ny sampana fampalanombo vao tamin'ity alina ity. Dia misaotra manokana antsika tompon'andraikitra rehetra na ny teknisianina na isika izay mpitondra ny vaovao eto anivon'izany hainao manjery Kolo TV izany. Tontolona finoana izay hatrany dia aladin'ny sapakaso tsy misy fotoam-pivavahana niraisan'ny kristianina rehetra teny amin'ny FJKM lazaina. Antony mizara roa ny kristianina amin'izao fotoana izao andaniny ireo manaiky ny fanisorana ny mpitandrina ankilany kosa mitsipaka izany ka itao andratsilavo. Tsy vao izao no natana olana eo anivon'ny fiangonana FJKM eto amintsika. Tsy miova manodidina ny fitantanam-bola avokoa ny olana hatr'izay ka hatramin'izao. Ny ariary ny olana teto amin'ny FJKM lazaina androany. Mizara roa ny kristianina ary samy manana ny filazany sy ny fanehoan-keviny manoloana ny fikasana ny analana tsia ny mpitandrina ao an-toerana. Ho an'ireo manaiky ny anoloana ny mpitandrina maromaro ny fandikanana nataony. Indroa mihitsy nisy fandrombana rakitra nalaina ny rakitra hoentina nandoavana ny zankarama-mpitandrina izay azony resana tany synodam-paritany ny fandaminana izany. Faharoan'izay tonga dia nalaina ny rakitra fa hoe andoavana anamboarana ny moto mpitandrina dia tonga dia nalaina fotsiny robaina tao amin'ny trano sainana. Fahateron'izay tompo ary tena zavatra tena mampalahelo fangalara-tsonia. Raha niatrika ny fifampiana izay tompo dia nisy fangalara-tsonia tao anatin'izany. Ny sandoka rafitra, ny sandoka andraikitra ary ny sandoka ihany koa ireo namany tao anatin'izany nanao osoka izany tompoko. Tena mahamenatra hoe izahay mpanompon'Andriamanitra tokony modely eto amin'ny fiangonana sy ao anatin'ny fokotany ve tompoko no mampiseho izany. Ary ny tena tsy mety tompoko dia ireo olo ireo mivoy eran-tanàna foana fa mpangalatra izay. Ho an'ireo tsy manaiky ny anesorana mpitandrina kosa miezaka ny ampanjakany marina io mpitandrina io amin'ny maha olon'Andriamanitra azy ka tsy tian'ireo izay mikasa sy efa zatra manodikodina ny volan'ny fiangonana. Ny pasteranay amin'izao fotoana izao dia mijery ny fandehan'ny vola kanefa nyreo tsy te hialalan'izany satria tamin'ny pastera taloha izy dia izy manjaka amin'ny volam-piangonana amin'ny million maromaro. Zao ny pastera vaovao ty mijery hoe ahoana ny fandehan'ny vola dia izay ny mahatonga an'izao olana izao satria tsy tiany zareo zay tompoko. Le karazana sampana maromaro tao anatin'ity fiangonana ity izay nihira fiderana tamin'ireny hiran'ny ridarasolon'iray be sy rianiny ireny lasa tsy zatra namerina ny FFPM verina tato anatin'ity firana protestanty dia mitarika fanakorontanana fa milaza tsy mahazo aim-panahy. Raha ny zava-misy fandraisana teo amin'ny fiangonana ny alahady lasa teo saingy tsy nisy fotoam-pivavahana no ity olana ity. Androany alahady mialohan'ny Paska, alahady ny sampakazo, tsy nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana no iolana io hatrany ary efa tonga teny toerana ihany koa ny mpitandro filaminana sao misy ny fivandonana eo amin'ny samy mpiangona. Manaitra ny rehetra amin'ny tranga tahaka izao dia ny hoe fiangonana fa tsy fikambanana na antoko politika ny misy olana ary mizara roa ny mpino. Fanontaniana mipetraka ny hoe ny asoany vatana ve no andraisana andraikitra eo amin'ny fiangonana sa ny asoany fanahy? Ny fiainana amin'izao fotoana ve no sarotra ka mahatonga ny olona ampifangaro ny ara-batana sy ny ara-panahy? Hatreto aloha raha ny fahitana ny olana eny an-toerana
toa manisika ilaza fa ny ara-batana no manjaka. Zay ny amin'iny fa manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena chocolat avy eto Madagasikara. Izay no nivoatra nandritra ny salon du chocolat tetsy Anosy tamin'ity androany ity. Iona saina. Ankoatra ny kafe sy ny vanille, isan'ny ahafantarana ny Madagasikara manerana izao tontolo izao ny kakao. Tato ato nanomboka ny endanja izay vokatra avy eto Madagasikara izay raha ny fanazavana ireo mpisehatra. Antony maro no nahatonga izany, toa ny fiovaovan'ny toetrandro, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Tsy niandry ny fitondram-panjakana ireo mpisehatra amin'izay kakao izay, mpamokatra ny chocolat fa nitady ny fomba hitazonana ny toeran'i Madagasikara. Isan'izany ny fanaovana ny hetsika salon du chocolat et du gourmandise. Ny gasy dia tia misakafo aloha dia vao maika koa moa chocolat ary izy io tsy chocolat fotsiny koa moa fa misy hoe gourmandise misy participant artisanal manao foie gras, confiture donc iny koa zany mba mipromouvoir an'le artisan malagasy zany le mba mampavitrika azy zany. Afa-po ireo mpitsidika ary manentana ny rehetra anjifa ny vita malagasy ho reharehan'ny Madagasikara. Ankizy ny paka moa mifamatotra amin'ny chocolat dia mahafinaritra ny ankizy mahita ny endrika chocolat samihafa. Misy ihany koa ny tantely, misy produit samihafa ato mahafinaritra fa tsara kindrehetrehetana azy chocolat ihany fa misy zavatra hafa mahafinaritra koa ato. Ny goût tena miavaka amin'ny chocolat malagasy. Mafimafy aloha ny fifaninanana raha sehatra isam-pirenena fa kosa ny fanampina ny mpamokatra kakao angamba no everiko fa mety. Zany hoe makany amin'ilay toerana izay tokony tena mamokatra an'izy dia jerena izay fomba hanampina an'ilay mpamboly an'ilay izy. Miavaka eran-tany sady natoraly kokoa. Le hetsika tsarako amin'izay mampivoatra an'ilay zavatra vita national moa zany sy zavatra local. Nafinaritra sady be dia be ny zavatra hita ato chocolat rehetrarehetra tsara be sady mahafinaritra sady gony tsara be manentana antsika rehetrarehetra na eto an-toerana na avy any ivelany anjifa ny vita malagasy mba hampiroborobo ny vokatra antsika eto Madagasikara. Mahafinaritra aloha izy amin'ny ankapobeny misy ny variété rehetra, misy ny karazan'ny ireo laboratoire sy ireo matianina fanaovana chocolat eny tsy chocolat ihany moa fa nahita tantely zay teo nahita inona koa misy koa ny avy any ivelany dia mahafinaritra fa tafaraka amina toerana iray ny resaka chocolat sy miaraka. Fahitako an'ilay chocolat tsara be daholo. Za koa tia chocolat be dia tiako daholo ilay izy. Tsara be ilay izy. Mangidy tsara be ilay izy sady misy siramamy dia tsara be daholo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fitiavan'ny mponina ny mpanakanto ary ny fotodrafitrasa teboka telo lehibe ahafahana mamerina indray ny asin'ny teatra eto Madagasikara. Manana lanjana ary tsy azo tsiniavina ao anatin'ny sehatry ny kolotsaina izany. Androany totosaina teny Antsahamanitra ny seho antsehatra nampitondraina ny lohateny hoe éternité de la Grèce. Valadine Gaëtan, Andriatsila. Leur nom, tu réveilles ma douleur. Mon cœur au fond de moi hurle son désespoir. Mort, Mardès et ses ennemis. Kanto mampihetsi-po ary mitondra ny amin'ny tontolo sy ny fiarahamonina fahiny ny teatra. Amin'ny alalany no ahafahana mivelona indray ny zava-misy tamin'ny fotoana tany aloha, ao anatin'ny toerana sy ny fotoana voatondro amin'ny tantara. Ezahana ho velomina ary ampahafantarina ireo mpijery amin'ny fotoanan'ny fampisehoana, ny mety ho endriky ny zava-nisy ary ezahana ho kanto sy hanintona ny maso ary hitondra lesona sy ho fakantahaka ho an'ny taranaka aty aoriana. Mbola maro anefa ny olana tsy maintsy hatrehana ho an'ny eto Madagasikara manokana manoloan'izany. Raha tsisy fotodrafitrasa dia tsisy toerana nanovana teatra ilay artiste, dia raha tsisy nefa ny hoe toerana nanovana ilay artiste teatra dia lasa tsy afaka hijery koa nefa le mpankafy an'le teatra. Fa izatra anankiray izay efa nresahanay tamina moa zany hoe troupy anankiray hoe maninonareo raha mandeha hoe amina lieu public anankiray dia tonga dia eo nareo manao an'le pièce nareo satria izay zavatra tsy efa fanao le izy any ivelany fa tsy hoe zay vao izy hoe ohatran'ny hoe fomba anankiray zany ilazana eto amintsika hoe tsy ampy le fotodrafitrasa, tsy ampy le toerana ahafahanay mampiseho ny zavatra ataona.
miisa telo araka izany ny olana fototra tsy maintsy ovahana ahafana mamerina ny teatra eto Madagasikara. Efa nanana ireo mpanakanto fantatry ny rehetra isika hatr'izay, efa nanana toerana ahafana manao ny seho ihany koa, ary efa maro ireo malagasy liana tamin'izany. Amin'izao fotoana tsy hita taratra intsony izany. Le problème dans le domaine culturel, c'est que s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Ny olana eo amin'ny kolotsaina dia ny hoe raha tsy misy ny tolotra tsy misy ny tinady. Noho izany raha tsy misy ny tinady tsy misy ny tolotra, sa tsy izany? Araka izany tokony hiala amin'io isika. Raha ny hevitro ny tokony atao voalohany dia ny hanome toerana ho an'ireo olona mpanao teatra, ary ny faharoa dia ny hanome azy ireo ny fahafahana mamantatra ny tantara malagasy. Resako manokana amin'izany ny sanganasin'ny Rabe Arivelo sy ireo mpanoratra hafa. Tokony angataka ny fiara-miasa amin'ireo mpanakanto, hampianatra ary hamerina ny fampianarana ny mpijery tahaka n'izao ataona izao ho an'ny teatra. Fo azy indray ny fianarana ny teatra. Public, peut-être, en lui faisant des propositions comme nous. Voilà, il faut que le théâtre, réveiller le désir de théâtre ici. Isan'ny mampiavaka ny firenena iray ny fananany kolotsaina sy ireo fomba mampanao samihafa. Na izany aza, misy ihany koa ny kolotsaina etambarany rehetra, ary isan'izany ny teatra. Na aiza firenena, ahitana teatra avokoa, ary samy miezaka ny anandratra sy anatsara izany hatrany. Midika izany fa zava-dehibe ny seho an-tsehatra, izay tsy voatery ho eny amin'ny toerana voatokana. Izay namarina vaovao tamin'ity alina ity. Saorana ianao nanaraka izany. Soa fa tsara ataolo tompoko. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra aza miala aminazy. Jessica Diabet, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.